Ho fiatrena ny toedrara politika ankehitriny, nisy ny filan-kevitry ny gouvernemanta manokana teny mahazo arivo. Ho atsaraina ny fomba fiasa eo anivon'ny mpampianatra Fram, isan'ny songadiny izany tamin'ny fionany tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Sarin'ny izandary ny fitaovam-piadiana mahery-vaika atao antsiranana, isan'izany ny fusil mitrailleur coréen, lance-roquette ary ny fusil Kalachnikov. Lohatenim-baovao arahintsika amin'ity arivo ity. Mangasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy miaraba tomboko lahy sy tomboko vavy. Amperinasa tanteraka androany ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny firaisam-pirenena nanatanteraka filakevitry ny gouvernemanta manokana no ny toedrara politika ankehitriny. Mitatitra ny vaovao manodidina an'izay Joël Merambelson. Journée bloquée ity an'ny gouvernemanta ny firaisam-pirenena ity. Ao Anthony araky ny fanazavana Andriamatoa Prime Ministre. Amin'ny 16 motsika zao tsy maintsy raha ny tena marina no soniany le feu de route. Tsy misy indray moa ny sampona inan'elandalana tonga ny délégation-ny Troïka zay hojerena miaraka aminy zareo mo tonga le 14 raha tsy diso dia ny faniriana naovana soniany izy iny zay efa nisy fanapaka-hevitra ny ombonana miaraka amin'ireo 8 groupement politique de tombe le 16 de tsy maintsy jerena zany satria iarahantsika malala fa betsaka zany ny zavatra mandalo eto amin'ny tany sy ny firenena ka izay mahatonga anay hoe manao ny conseil bloqué io mba hahafahanay mamaha-olana mirésoudre un problème social, mirésoudre un problème de sécurité, mijery au niveau politique zay. Ao indray ary ny amin'ny feo mandeha fanavaozana ny gouvernemanta. Anoy amin'ny asany tsy maintsy atao. Ka tsy maintsy mitady olona zany. Peut-être pas hitovy aminy, sarotra moa ny ahitana an'izay. Fa au moins mba manan-kevitra mitovitovy aminy zany mba ahafahana manohy ny asa nataony tomboko avy. Efa nisy consultation zany par rapport am'izay? Mbola tsisy aloha. Pour le moment moa zany bon, na intérim fa rattaché ty amin'ny primature zany ny izy moa ny ministère ny population ihany. Fa ao moa misy secrétaire général dia tsy maintsy manao ny asa raha fa raha misy zavatra zay tsy maintsy misolabatra ty aminay. Totoafo ny asan'ny gouvernemanta tato ato Anthony ny kiondalana diavy ny firenena ankehitriny eo amin'ny tontolon'ny politika indrindra. Teo misarina manasa Kirakotomanga iny vaovao iny fa